Mirahabanao Monsieur Michel ary mirahabany mpiainy radio Antsiva manerana nosy. Ia dia isoratsika ihany koa namana tahira Minjatovo misana lafiny teknika saina palajantsika rehetra anaraka izao dindinika ifanaovana amin'ny lolo ny Madagasikara l'élisson René de Roland izao zany hoe izy moa zany araka ny efa napatsevitsika teo dia avy any amin'ny faritra Befandrina sy ny sisa iny zany any amin'ny faritra Sofia no misy azy nafampana andriamatololo Madagasikara Omar Tsara ao renay avy ety misy akony be tsy fantatro ny mety hoe ahoana ny mety fipetraka izay satria ohatrany hoe tady teraka korotana ny zava-misy Andriamanitra tsara amin'izao fotoana izao inona marina ilay zavatra mitranga any. Henonareo Monsieur Michel fa niantso anareo an-taroby taty amin'ny radio Antsiva ny président ny Sodzabe. Iny président Sodzabe zay niantso iny dia président Sodzabe Mantsara sady président Sodzabe amin'ny distrika fito mamaritra ny faritra ny Sofia. Izy zany mifehiny ray aman-dreny rehetrarehetra any amin'ny faritra ny Sofia. Io le efa niteneninay Andriamatoa Michel efa nanaitra anay parlementaire avy any amin'ny région de la Sofia fa misy mamaritra ny région de la Sofia ambongadiny zay mandingana ny ministère ary koa mandingana ny vahoaka fa ny tombotsony ihany miaraka amin'ireto vahiny mialatsiny aloha miteny eto fa rehefa miteny karazana tsy hoe izy rehetrarehetra vahiny sonoa izy io efa namaritra ny tany ka amin'izao tsika miteny zao tezitra ny olona any amin'ny faritry ny Mantsara misafoka ny ponina mila tena hisy soulèvement populaire zay mety tsy voatazona any Mantsara amin'ny atsika miteny zao io ny anton'izy io à lieu de potsirina ny masony ministre ny travaux publics zay mitendrena amin'izao fotoana zao io mbola izy tsy ministre fa conseil spécial ny président Hery Rajaonarimampianina dia izy no nandeha nanrefy an'ireo tany Sofia reo saika rakotra voarefy dolo ny tany Sofia ry amanontolo nametrahana piqué an-tanimbary hatramin'ny trano eny hatramin'ny fasana voarefy de efa niteny azy zahay parlementaire en Sofia de niteny mo izy hoe io juste mba zavatra jerena fotsiny piquetage fotsiny sasala amizay fa tsy de mbola misy inona akory nefa voatendry ministre tampoko zany ministre Eric natao ministre ny travaux publics amin'ny atsika miteny zao de io zavatra mitranga 4 mitanjozotra feno vahina lasa amin'ny faritra Sofia amin'izao fotoana zao ary eto de fa miteny hoe justifier les corruptions azahoana toerana ministre haikaiky misy ambadika misy antony dolo ny nanendrena andreo ministre tsirairay reo fa teneniko teto nanendrena ny ministre ny industrie dia hametrahana ny zone économique spéciale ny Fort Dauphin ny nametrahana ny ministre Eric amin'izao fotoana zao dia hanohizana ny corruption miaraka amin'reto mpitrandraka vato zay mbola tsy misy permis d'exploitation fa nan permis de recherche mety zay any angamba ny ampelatana fa nan permis environnemental mbola tsy azony fa tonga de fa manao exploitation zay ataonao hoe mandingana ministère satria avy aizy izany baiko mahalala io présidence io conseiller spécial de la présidence monsieur Eric teo amin'ny fifandraisana amin'ny Chine de zao izy napetraka ministre des travaux publics ka mitondra andreo vahiny rehetrarehetra reo manao fitrandrahana tsy ara-dalàna any amin'ny région de la Sofia ka manahy zany ny ponina ho potika tsy misy infrastructure hipetraka tsy misy fampiresahana tsy misy zavatra ara-dalàna mbola ahafahany mitrandraka nefa efa mitrandraka sala amin'ny ataony obelanana ka tsy hanaiky tsony zay amin'ny région de la Sofia ary manaitra ny fitondram-panjakana hanajanona miaraka mivava io fitrandrahana ataony vahiny miaraka ministre Eric premier ministre amin'izao fotoana zao ao Antsoy miaraka ministre Eric de reo no nandefan'ireo sonoa reo ka miteny zahay atsaharo miaraka mivava fa tsy ho ekenay io fitrandrahana tsy ara-dalàna fa inona mety hitranga Andriamatolo ny zavatra efa mitranga ny Mantsara de fa manao menasina fisakanandalana ny olona ny Mantsara amin'izao fotoana zao ary hanao tache d'huile io manerana ny distrika fito ao Mantsara faritra Sofia nandeha tsy voy izy na ve zay sa nisy ny voy tsy nisy ny voy satria efa leo ny olona ny monsieur Michel satria ny tenanay zao anisan'ny vavolombelona nisy an'izany hoe kromita zafindravoaya ao Befandrina Nord
tamin'ny 1976 tanoany mbola kely tamin'izay nisy fitrandrahana ny Chrome Zafindravay io nalefa taty Porny Ampasindava taty Analalava saika tapitra ny Chrome matao tsy misy na ny école ray mitranga ny goudron kely mba vita 28 mandeha Befandrina potika tamin'ny fitaterana ny Chrome io tsy misy réhabilitation jusqu'atsika miteny zao anisany mampijaly ka ny zavatra ataondro zareo amizao tsy misy zavatra manara-dalàna satria takina tsy mbola misy permis d'exploitation nefa efa manao installation amina fitrandrahana ny ao belana na efa manomboka ka efa mietsika ny poninany ary hietsika enjana ny ao antsoia amin'ny etsika miteny zao ohatry nanaitra kely any ny teny nataon'ny lolony Madagasikara hoe voatendry tampoka le ministre ngamba moa tena tampoka tokoa le sy hoe io ve ny takalony zany nina le hoe 4 sy le fanendrena ministre ny concordance na zavatra no afantarana ny rehefa manao enquête manko anao rehefa misy ny concordance ny fifandraisana zavatra mifanesa de justifier zany le formation professionnelle ve sy nanan'ny Andriamatololo zay expérience professionnelle zay ngamba no rezantsika Erika conseil spécial ny président Hery izy no nitondra andreo vahiny reo talohan'izy ministre nandrefany Sofia zao izy lanina tendrena ministre vao nitendrena à peine 4 jours zay 4 semaines defa mitanjozotra mankany ny fitrandrahana amizao tsika miteny zao nefa zavatra efa nasintsika tabataba teo ka tsy mahasoa atsika zay Andriamato Michel ary ny olona efa teneniko tefa tsy hanaiky fa inona tokoa mety vahaolana ary akoatran'izay fihetsiketsehany satria efa mitranga foana le fibodona tany vao tonga ny fihetsiketsehana fa inona ny tena hoe vahaolana isan-kanana ny vahiny amin'ny fibodona tany tahaka an'izany ny tena vahaolana monsieur Michel rehefa anao hivarotra azahoana tombotsoa ve ty sa tsy azahoana tombotsoa amboaro aloha ny lalàna arafeto tsara aloha le code minier hifanaraka tsara amin'ny tombotsony Madagasikara efa zay no nitenenina torona hevitra fa ny mpitondra mo tsy mihendro sady tsy mamaly no tsy fantatra an'izay zavatra ataony amboary aloha ny lalàna mifehiny minina ny code minier hoe ity arafitra tsara miteraka tombotsoa ho an'ny Madagasikara ity mirafitra tsara ifehezana andreto vahiny ity mikasika antsika malagasy fa tsy hoe salamita zavatra mipetrapetraka ary zalahy tsisy tompony alaina tsy misy zavatra tombotsoa antsika izy any mahazo tombotsoa izy vahiny sy le olona ministre na olona ambony iarahany mifampiraharaha vao alaho monsieur Michel nanaraka France 24 salama coïncidence zavatra tena parlementaire chinois mihitsy no nanao fanambarana namory mpandraharaha vahiny mipetraka ny Chine fa fehezina tena henjina ny mpandraharaha vahiny any Chine amin'ny atsika miteny zao ary zay tsy manaraka ny lalàna napetraky ny zareo zay mihitsy ny déclaration malia dia expulsé zany hoe niroahany Chinois ny mpandraharaha vahiny any Chine amin'ny atsika miteny mandeha France 24 zany fa tsy lenga enjany izy satria tiany ny tanindrazana fa ny mpitondra atsika efa direct amin'ny teny fa tena tsy tia tanindrazana atao hoan'ireo tany lasa nefa lasany vahiny ireo lalàna mbola tsy hita kory hatramin'izao ny zavatra nisoniavy n'Andriamato Michel olombelona ihany misonia olombelona koa afaka mamafa an'izay signature zay ka atsaharo efa teneny koa eto fa miaraka amin'ny vava satria efa tsy ho sangy tsony izy ty efa mifandray amin'ny zalahy ny mandry tsara satria niantso taty kory zalahy satria zahay parlementaire misolombamboaka ary miahy amin'ny resaka ara social ny ponina sy ara économique ny ponina zay ny mission principale ny sénateur miahy ny resaka ara social sy ara économique ny ponina ary koa miahy ny reto collectivité décentralisée tsy mipasy akory amin'ny collectivité décentralisée fa tonga le ministre mitondra ny reto vahiny reto mitrandra eto la hoka zava tsisy tsy fitiavana vahiny fa tena ilaina ny vahiny tiantsika loatra le vahiny chinois fa oka mba le vahiny tena manaraka ny lalàna velona misy eto Madagasikara ary mba vonina amina terme hoe gagnant izy mahazo matolo izy tonga ty mba te hazo fa tsika koa mahazo fa tsy hoe izy mahazo
le ministra ihany mahazo vola fa nimponina potika tsy misy zavatra ho tafavoaka zany any amin'ny faritry ny Sofia fa efa hetsika nimponina zao. Fa tsy andrery zany no mitranga de matolo olona Madagasikara satria fa lolo Madagasikara anao fa tsy any mandry tsara na ny be fandrina na mahatsangatsony atraty Antananarivo mitranga ny tontolo bolana ara-sosialy mapotra ny hoe tampotampoka ny fisina fihetsiketsehana mitranga tampoka amin'ny alina ary sambany teto amin'ny firenena misy an'izany hoe misy fietsehana tampoka mivoaka amin'ny alina zany. Zavatra mitranga io monsieur Michel efa message io misy fietsehana daholo isaky ny coin rehetrarehetra isaka na couche na population isaka ny couche na service rehetrarehetra misy zavatra mitranga efa message fort io ho an'ny fitondrana fa hoe tsy ilainay intsony ianareo efa tsy mahavitanay intsony ianareo. Tena zany tokoa ny dikany. Efa zay ny dikany io satria aty amin'ny 2 ans et demi antsasaky ny mandat efa akoho tsy naneno salamizay Andriamato Michel efa lany kary. Aza mampanantena tsony ny mpitondra amin'izao fotoan'izao fa hoe mbola hanao 3 volana hanao 9 mbolana efa tsisy olona manantena an'ireo tsony monsieur Michel ny mampatahitra ny olona fotsiny hihetsika izy de misy ny resaka pression fa za mino fa mitambatra io tsy ho voatazona tsony fa rehefa raha miteny anao hoe misy olona mihetsika aty série efa message fort an'ny fitondrana io tsy matoky fitondrana tsony izy ary tsy mino ny tsony na dia ampanantena salaminiona na tsika mijery zao nge monsieur Michel anao miaina andavanandro nge manontany tena hoe misy gouvernement ve eto Madagasikara eto sa tsisy mba misy ministre ve miahiny société isan-karazany sa tsy misy fa ny afantarana hoe misy ministre misy membre ny gouvernement rehefa anao mijery télé amin'ny alina de ino nisy passation misy kaiky le ministre misy vahiny tonga mitsidika ny bureau ny ministre miresadresaka misy zavatra ho atao hony nefa tsy hita akory ny tohiny zay ny sisa afantarana hoe mba misy kaiky zany membre ny gouvernement zany eto fa amin'ny ankapobeny tena état anarchique tany tsisy lalàna mifehelo eto tany tsisy gouvernement zany eto ary tany fehezina fianakaviana fehezina olona manodidina mpiaramiasa zay zany misy eto ka ny tena fond problème eto amin'izao fotoana zao monsieur Michel tsy misy zany état de droit zany tsy misy zany bonne gouvernance zany raha tsy misy ny état de droit tsy misy bonne gouvernance efa tsy fanjakana tsony zany monsieur Michel ka ny fahendrena amiko mbola tsy conclusion teneniko rehefa tsisy ny état de droit tsisy ny bonne gouvernance aleo tena mametra-pialana zay satria efa tsy rarahina tsony le vahoaka efa leo aminao le vahoaka ary sahako eto miteny Andriamato filoha efa tsy tianao tsony ny vahoaka malagasy io amin'ny atsika miteny zao efa juste ny olona eny amin'ny poste ministère ny directeur famille na directeur zay mahazo place zay sisa no mbola miaro ny fitondrana io